assurance AVA tsy njovidinizao avy ny fianakavianao ary miaina sy miary mandry azo antoka tokoa ny vaovany matv miaraka amin'ny assurance aro. Katroka tsara ny amin'ny valora rivo amin'ity zay tonga ny fampalalam-baovao eto fahita lavitra matv manolotra ny araba ary tokolasy tobokovavy ary dia manasanao indray zay manaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany minitra maromaro ny raha antsika eto entina amintsika amin'ity takariva ity ny tontolom-baovao mahakasika ny trangam-piarahamonina ny fisamborana ireo jiola mpanendaka ny amin'ny faritra Anjanahary iny ankoatr'izay ihany koa ny lafim-baovao mombana amin'ny politika ny sosialy ny fampianarana sy ny tontolon'ny zavakanto tena azahoanakony ihany koa ka dia hoentina amintsika ny mahakasika ny raha no voasariko Andramatoa Claudine Razaimamonjy zany no itsika misantatra ny fampalalam-baovao raha tsy mbola nahita teny momba ity raha ity mihitsy hatramin'izay ny olavitry ny mpisoloava eto amintsika dia namoaka ny heviny izy ireo tamin'ity androandroany ity nolazan'ny filohan'ny olavitry ny mpisoloava eto Madagasikara ary fa tsy vao izao no nisy ny tsy fampiarana ny didy navoaka ny fitsarana raha ho an'ny eto Madagasikara. Nivoaka tamin'ny fanginany mikasika ny toetra ara-pitsarana misy eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao ny olavitry ny mpisolovava mila fanadiovana sy fanavoazana hoe ity olavitry ity ny sehatra ny fitsarana raha mikasika ny raharaha Claudine Razaimamonjy kosa indray dia nanambara izy ireo fa tokony hajaina ny hevitra avoakan'ireo manampahaizana manokana isan-tsokajiny toy ny mpitsabo ohatra amin'ny hoe fitsapatsapahany olona amin'ny asa sy ny ohatra zany raha ohatra ka miresaka zany tsika ohatra hoe resaka olona marary anankiray olona anankiray marary manana raharaham-pitsarana marary tokony higadra nefa marary tokony ohatr'izao na hoe efa miraha marary mihitsy ma efa migadrany mihitsy izy marary iza ny olona eken'ny lalàna afaka milaza hoe marary iny olona iny expert no afaka manana an'izay atao hoe fahefana zay dia ny dokotera zany noho izany zany ao ka tsisy olona itely zany atao anatin'ity fitsarana ity hoe tsy marary ty olona ity na marary ty olona ity fa ny dokotera irery ihany fa azo ataony manao kiato contre expertise tonga dia resahako anareo koa ny resaka le resaka hoe raha amin'izao famafana hoe raha zay mamonjy Claudine ho an'ny ordre des avocats dia efa mahazatra anay io zavatra io zay tsy taitra amin'io inona ny tiana lazany hoe tsy taitra tsy voandroany zany nafantatra hoe misy olona dia marary dia atao évacuation sanitaire na hoe marary dia lasa avoakany amin'ny fonjava alefany amin'ny hôpitaly dia miara mahafantatra na tsy voazao vao nisy an'izany na hoe misy raha hoe misy didim-pitsarana tsy tanterahana satria zay koa matsy le amin'izao fotoana zao le resaka hoe rehefa didim-pitsarana le tokony tanterahana ianareo ve tsy verenako le évacuation sanitaire premier ministre Tately Andrinarivo tamin'ny fotoan'andro évacuation sanitaire ane nisy colonel manam-pamboninahitra ambony tamin'ny teteza mita teo voaka tany velany évacuation sanitaire zany ahoana zany tsy nisy ny resaka tsika tamin'izay fotoana zay satria tany anaty teteza mita ve sa ve ka amin'izao fotoana zao zany zay mahita hoe tsy dia raha izay manokana tsy dia verina fa ny anay zava-dehibe dia hoe le olana kapobe no mila jerena le fitsarana dia tadiavina ny vahaolana mahakasika an'io ikarakara fianambe atoato ity olavitra ity mba handiniana sy tadiavana vahaolana mikasika ny aretina mahazo ny sehatra ny fitsarana eto Madagasikara miantso ny tsirairay tsy fampitsabaka andraikitra moa ny olavitry ny mpisolovava.